Rembava kosa eo amin'ny tontolo ny fampianarana nanatanteraka fitokonana teo alohan'ny direnina Analamanga ny mpampianatra Frama feto Analamanga androany antonyity hetsika ity ny fitakiana ny tambikarama efa-bolana izay tsy nivoaka hatramin'ny izao raha nanantona teo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bolana sy ny teti-bola izy ireo dia nanambara ny tompona andraikitra atao an-toerana fa amin'ny alatsinainy 7 Desambra izao no ezahana ho karakaraina ny antotarataratasy mikasika ny fandoavana ny tambikarama izy ireo izay ny makasika ny fampianarana iny fa lafim-baovao afatanteraka kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao no ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny 3P na partenariat public privé amin'ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra dia misy ireo toerana maromaro toy ny eny Andranomahery fiara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny orinasa tsy miankina amin'ny fanamboarana lalankely tetezana ary fanadiovana tatatra fanazavana avy hatrany. Ketika sairana yang filateksa eto amin'ny fokontany Andranomahery dia lalana, jiro, tetezana. Lalatany izy zany taloha klodoka lavadavaka be mihitsiny. Zao izy nefa ny vita pave azon'ny olona le tsara, azon'ny bisikileta, ny mpandeha tongotra, moto, sarety ary mbola misy mandalo amin'ny lalana ihany. Raha ohatran'ny tetezana zao dia taloha izay ao anatin'ny taona iray mandraindray indroa no molony tetezana satria tezakazo dia mora aloha tapatapaka. Zao nefa ny nataon'ny filateksa viny tetezana dia faly tokoa mponina satria mbola tsisy nahavita tetezam-by hatramin'izay ny pedina tetezana an'io raha tsy tamin'ny fitondrana amin'izao amin'ny filateksa izao. Ny amin'le tetezana indray iny tena hoe mijaly ianao amin'le manodidina lasa lavitra be ianao zany raha ohatra hoe avany andrefana avany an-tanàna avany lasa mihodina be zany vao mahazo an'le arabe dia no nasian'le filateksan'le tetezana zany teo dia lasa mba hoe afaka manitsy na le fotoana raha rany tsy dia verivery tsony satria afaka mba manitsy vao maraina zany ny olona ety dia efa mpandeha nefany ny sisiny to zao tena hoe lobolobo be taloha zao zany zao no nilatsaka tsisasa tety aminay tety amin'ny fokotany misy anay le filateksa dia tena hoe hitanay fa tena hoe madio zany ny canal, ny lalana vita tsara, jiro koa efa misy dia efa manomboka ame mazava zany ety aminay satria tena hoe fijalinana itony lalana itony raha taloha dia nisy mpanendaka. Raha manatany alainy anarako filoha-lefitra fokotany Ankoronana Andranomahery dia tena tombontsoa lehibe ho anay mihitsy aloha zany fahavitany tetezana teto satria ho an'ny mponina ny olona mipetraka eto amin'ny fokotany ny fokotany Ankoronana Andranomahery dia mahazo tombontsoa daholo satria ny lalan'ny olona mandeha mivavaka, ny lalan'ny ankizy mamonjy école, ny lalan'ny olona mandeha miasa. Ny tetezana teo hatramin'izay dia hazo ka io tetezana io isaky ny mandalo vampitao-pahavaratra dia simba foana. Fa tamin'ity indray mitorako ity zany izy mba nahazo an'io vy io dia maharitra zany foto-drafitrasa eto amin'ny fokotany zao. Ny fihetsehamponay aloha zany dia faly tanteraka amin'ny mponina tsy vitan'ny hoe ny mpitantanana sy membre de bureau ato amin'ny fokotany ihany satria foto-drafitrasa maharitra le izy fa tsy mandalo intsony. Eto zany izaho filoha-lefitra ny fokotany Ankoronana Andranomahery dia manentana antsika mponina fokotany Ankoronana Andranomahery mba hanaja sy hitandro tanteraka n'ity foto-drafitrasa ity satria maharitra izy ity ho antsika izy ity fa ny mpanao foto-drafitrasa mandalo ihany fa tsika no tokony hanaja feno tanteraka ka dia manentana mba hanaja n'ity foto-drafitrasa tsika maharitra ity.